Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontànareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Miarabantsika ary namana malala mifankahita, mifandray amin'ny alalan'izao fandarana mahafinaritra tiantsika izao, ary maneho fankasitrahana feno anareo izay manjoy tsy tapaka ny fandarana ataontsika, hitondra fampahirezana, fiarovana ary fanantenana, fifaliana ho anao ane ho antsika rehetra ny afatra izay iarahantsika mandinika. Manana mpisolo vava mitafy ny toetrantsika isika, Jesosy Kristy zany. Ao amin'ny Jaona 1:2 haitsika rehetra tsy enjery. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy lay marina. L'épistile soratan'ny ny apôstôly Jaona izy io mahakasika ny asan'ny Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, misolo vava antsika, manelanelana antsika amin'Andriamanitra, mandritra ny fitsarana mitranga eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Manana mpisolo vava isika dia Jesosy Kristy. Fa maninona moa no mila mpisolo vava? Satria mandalo fitsarana ny anarantsika, miseho anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ny tsirairay avy amintsika, ny asa nataontsika, ny teny avoakantsika dia mandalo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ka noho izany dia tsy maintsy mila mpisolo vava isika, Jesosy Kristy zany. Ary fantatsika ihany koa fa tsy hoe mpisolo vava fotsiny ny asan'i Jesosy, fa Jesosy nge efa namonjy antsika. Mpamonjy zany Jesosy, mato antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ny sorona nataony havonjy antsika. Niakatra any an-danitra Kristy ary mandritra ny fitsaran'Andriamanitra. Mpitoroteny 2:12-13-17. Rehefa re zany rehetra zany dia izao ny farany teny Andriamanitra no atahory didiny no tandreny fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra, fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana, ny zava-miafina na soa na ratsy tsy maintsy mandalo fitsarana. Ka rehefa mandalo fitsarana dia mila mpisolo vava, mila avoka, Jesosy zay. Mpamonjy antsika Jesosy, mpisolo vava antsika amin'ny fitsaran'Andriamanitra Jesosy, ary izy koa no ilay mpitsara marina. Ka ahoana moa zany tsy ho afaka eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika? Tokony ho afaka isika raha izay nataony Jesosy Kristy ho antsika. Ary io mpisolo vava io tsy hoe mpisolo vava mametraka elanelana eo aminy sy isika zay solony vava, fa tena mandray ny toerantsika, mandray ny toetrantsika mihitsy io Jesosy Kristy io. Ny mpisolo vava eto amin'izao tontolo izao dia misy elanelana goavana mihitsy. Tonga dia fantatra zany hoe ry ny mpisolo vava, ity ny olona solony vava, misy elanelana. Fa Jesosy Kristy tsy mampisy elanelana, fa tena mandray ny toerantsika eo amin'ny fitsarana. Eny ary, tonga mpanelanelana antsika amin'ny vavaka amin'Andriamanitra io Jesosy Kristy io. Izy ny mpanelanelana ny olombelona amin'Andriamanitra mba ahazontsika rehetra fitahiana. Ry namako, raiso mpisolo vava anao Jesosy. Tsy misy vola aloha, tsisy honoraire aloha, tsisy facture raisina, fa ny fanorantenanao ho amin'ny Kristy dia ampy handraisany anao ho solony vava eo amin'ny fitsarana, ampy hanafaka sy hamonjy ianao. Raiso ny teny fikasana, tazomy amin'ny teny fikasana Kristy. Manana mpisolo vava isika dia Jesosy. Raha sanatria manota dia efa vonona ny mpisolo vava antsika. Nahoana ny tsy ho afaka? Manatona an'Andriamanitra hivavaka isika. Tombotsara indrindra Jesosy, mpisolo vavanay, misaotra anao no ny afatra sarobidiny menao. Mpanota izahay, tsy mendrika io fahotana io efa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana, efa navelanao, efa nisoloanao ny fahotanay sy ny fahafatesanay, kanefa mandritra ny fitsarana dia ho mpisolo vavanay koa ianao Jesosy io. Misaotra eram-po eran-tsaina no izay nataonao taminay, ny any atao dia izao. Mifona Jesosy noho ny tsy nety rehetra, mamelany elokay ary manapa-kevitra hiaraka aminao mandrakizay izahay. Tononona ny vavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen.